exorcisme mantany fa be fahotana indrisy ny fivoarana makany amin'ny tsara treto mbola tsy tazana ka miady mafy ny ety amin'ny elany taningazana tsinona fiainanako mbola tsy matra tsy azo ianterana indrisy mifamaofao mifakalana sy ny fitiavana itsiko sy tomany fatately mambahoana silomay makany amin'ny fahasambarana amin'ny fiainana ka maro ny stafy fa nisy namekana tontolo de zasinao eto samy hafa mampalahelo tsy miafina tsony erisetra ny elo fahotana zany ka mila fibebahana aza miriarea fanatokana tsisy tosiky rezaky ny tena no tafarina amin'ny ty tany fahalemena tsisy fombiazana fa tsy tena izy reny ka aizany misy ny fahasambarana aiza hoaiza fa ntsara fitady ato anaty andro fiandrasany indrisy mila exorcisme mantany mila fanabiazana fa be fahotana sy adalana nefa tsy paracetamol amin'ny fivavahana fa be fahatalana ankehitriny misotoavina ny lasa tsy tazana intsony indrisy miara-tsapa fampitandremana fa ireo za ireo miara manandratra avy ny fanefa ny firalaina fefa hainao ihany koa ny tarazo tsika sangisangy ny finonao ka hoiny anao tsy norma vo milazy fa izao raha misy mitady ny fiainana tsaratsara kokoa ty andao iara ty iala lavitra ny ty tany ty fa neto rangatsy misy fahasambarany zany partahoany sy ny fanana metraka niara metafisika ho arifanina sy teknika raha teo tafa amin'ny fiainana dia aza mitomany vitanao efa lasa fa ny vitana samy manana ny sahaza tokony ho azy ny tsara nataonao iny no asongadino an-trano ho lesina ho any hafa dia aza mijery arina ny tava mandroso fa tsy mihemotra ny fanterana ariny eto tany tsy misy fahombiazany zany satria tsy tena izy reny ka aiza misy ny fahasambarana aiza ho aiza fa ny tsara fitady ato anatin'ny andro fiandrasany indrisy mila fampisainana ny tany mila fanabiazana fa be fahotana sy fahatalana nefa mila fanahotana ny tany aiza hoaiza no misy ny fahasambarana aiza hoaiza fa ny tsara fitady ao anatiny andro fiandrasana mila fanahotana